Taranja azakazaka fiarakodia dia hikarakara fananana ihany koa ny kleban'ny Asakama. Taorian'ny fiavitan'ny rally totala farany teo ary dia hikarakara ny anjarany ihany koa ny fifanana zany ity kleban'ny Asakama ka atao any Antsirabe ny 17 ary ny 18 jona ho avy zao ny rally jama event izay karakarain'izy ireo. Tena efa mandroso dia mandroso tokoa ny fanomanana amin'izao fotoana izao. Raha jerena zany mipetraky ny any Antsirabe moa zany zao tsara marihana aloha zany fa ny rally jama event samty indray mandeha ty dia any Antsirabe ny fiaingany ary any ihany koa ny arrivé final zany. Zany hoe raha ny tena marina zany tsisy eto Antananarivo mihitsy ny rally jama event samty taona ray ty fa dia any Antsirabe tanteraka. Efa miroso dia miroso zay amin'ny fandaminana any Antsirabe, efa eo ampamitana zany ny lalana moa zany dia efa hivoaka atsoatsy zany eo amin'ny alohan'ny 3 juin zany moa zay isian'ny réunion d'information pilote no fantatra ny lalana. Fa ny azoko tsipihana kely dia efa fantatra ny isan'ny spécial zany fa 3 ny spécial ary mirefy eo amin'ny 195 km. Manaraka an'izany ny lalana zany moa araka ny any Antsirabe azy dia misy ny rally indray ny lalana tamin'ny herintaona Tazoma, misy kosa ny lalana vaovao izay mbola eo ampamaritana azy zay amin'izao fotoana izay. Ary tsara manamarika moa zany fa ho amboarina le lalana na nanaovana tamin'ny herintaona na ny vaovao, satria nahazo fiarah-miasa tamin'ny Olsim zany zay izay nanaiky handray ny hanampy anay amin'ny fanamboarana lalana dia anisan'izany koa ny les extra sy ny aremeka. Dia mindro malateny zay fa ny lalana aloha zany dia tsy hisy olana any Antsirabe fa dia ara-dalàna daholo. Ny mpandray anjara moa zany dia mety eo amin'ny 20 eo tsy maintsy ferany eo amin'ny 20 ihany satria lasa misy mandeha alina raha vao mihoatra an'izay. Ka raha ohatra moa sahala amin'ny rally farany teo zany dia nahatratra 720 ny amin'ny rally total, mba miezaka ihany koa zany zay mbo hahatratra an'izay tanjony izay. Momba ny mpanamory Asakama indray aloha dia mindro sy mananteny zay fa ny atsasaky ny mandray anjara angamba dia avy amin'ny Asakama daholo. Profo moa zany tamin'ny rally total teo iny ny larana fito voalohany dia Asakama daholo.